izahay fikambanana amin'ny firaisamonim-pirenena malagasy OSC izay manao somietsy ambany na ao anatin'ny hetsika roilatsy dia maneho etoana ny fijerinay momba amin'ny fifidianana ho avy sy ny rivotra politika iainana amin'izao fotoana izao. Amin'izao akantoka ny fifidianana 2024 izao. Marihana indray fa ny fijerinay dia mikatsaka foana hatrany ny tombontsoa amin'ny vahoaka ary io ihany. Fitsidika izay tsy hitovizanay amin'ny antoko politika. Voalohany, momba ny finiavam-potondra ankehitriny ny hanaovana fitsapan-kevim-bahoaka. Izahay OSC dia mitsipaka ny fitsapan-kevim-bahoaka io. Raha zohina ara-tantara mantsy, ny fiantsok'ireo mpisehatra politika dia tsy tokony fitondrana izay eo ampamaranana ny asany velively no anitsy ny lalam-panorenana. Aoka ny antoko politika rehetra tsy hanana heritreritra hanao toy izany intsony manomboka izao. Na misy lesika toy inona azy io lalam-panorenana io, ny fizirizirina hanao fanotsiana azy alohan'ny fifidianana filoham-pirenena dia hiteraka krizy vaovao satria ny ankabeazan'ny mpisehatra dia efa mitsipaka azy avokoa ny eo amin'ny firaisamonim-pirenena, ny eo amin'ny antoko politika sy ny maro hafa. Tsy misy afa-tsy ny mpanara-dimy fitondrana no makatohana io ary hita fa mikendra-kolaka ny analavana fotoam-piasana ny tena antony. Tiany amboarina ny andiny lalam-panorenana izay heveriny fa manelingelina ny fandreseny amin'ny fifidianana. Verivereziny ny sain'ny vahoaka amin'ny sakan'ny fokotany ankehitriny ohatra. Tsara nefa manamarika fa raha misy tokoa ny finiavana politika, io fanomezana lanja bebe kokoa ny fokotany sy fanaovana fifidianana ny filoham-pokotany io dia afaka tanterahana tsara sy amin'ny fomba haingana fa tsy ilana fanovana lalam-panorenana izany. Na ny komina Enjado sy Arivo Mahery azany dia izay vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana CDD efa ela tsy mbola omeny fitondrana ankehitriny ny fahefana feno sy ny enti-manana na ara-bola na ara-pitaovana na fahamanapa-kevitra tena enti-manatanteraka ny andraikiny akory. Sary lasa resabe sy fampanantenana pôkaty ary jono atao amin'ny fotoam-pifidianana fotsiny fitsinjaram-pahefana tena izy fa tsy atao kory rehefa aveo. Tsy ekena OSC ny andanina ny volam-bahoaka amin'izany fampandriana dizy izany. Ireo fifidianana nasionaly, indrindra ny fifidianana filohan'ny repoblika izay efa voafaritra mazava ao amin'ny lalam-panorenana fa tokony atao amin'ny 2024 ireriany no tokony andanina ny vola efa voasoritra ao amin'ny teti-bola 2024 no lazain'ny ministra ny vola sy ny teti-bola. Raha toka hanao fanotsiana ny lalam-panorenana, aoka ho tanterahana tsy akamehana izany sy ao anatin'ny fandalinana ary fandraisana ny etaeta sy ny hevitry ny vahoaka manerana ny lavovalon'ny nosy. Eo amin'ny sehatra sosialy, toe-karena, tontolo iainana, kolotsaina, fahaiza-mitantana sy ny sisa sy ny sisa. Aoka izay mpitondra voafidy amin'ny 2024 no hitarika ny fanotsiana azy raha ilaina. Ny sosokevitray dia tsara raha ampidirin'ny mpilatsaka hovidiana rehetra izay mahatsapa amin'ny filana ny fanovana lalam-panorenana ao amin'ny programana asa ho tanterahany ny fanotsiana tiany atao. Izy amin'izay ny fifanankalozan-kevitra matotra sy amin'ny mpilaminana mandritra ny fampielezan-kevitra. Momba ny tety andron'ny fifidianana, toy ny ambaran'ny CENI izay tohananay momba an'io, ny tety andron'ny fifidianana amin'ny filohan'ny repoblika dia tokony ho fantatra sy ahely haingana arak'izay tratra, ahazoan'ny tompon'andraikitra isan'isany miomana tsara. Heverinay fa ny CENI dia tokony hanana haingana ny enti-manana ilaina rehetra hanatanterahana tsara sy matotra ny andraikiny arak'izay efa tapaka mialoha. Momba ny lalàna sy ny ravitra ife sy ho ampiarina amin'ny fifidianana. Mitaky izay OSC misy ny mangarahara momba ny volavolan-dalàna ketrehin'ny komite iraisana ministera 10, komite interministériel nandray ny sosokevitra fanatsarana lalàna ifen'ny fifidianana izay vokatry ny asan'ny commission consultative ka natolony ny 12 Jolay 2024. Zon'ny vahoaka sy ny firaisamonim-pirenena no mahalala mialoha
ny ametrahana azy ao amin'ny parlemanta ny volandalana ifeny fifidianana izay ahafahany mifidy amin'ny fomba malalaka madio sy manaja ny fitovinjo. Maniry izahay mantsy andinika ny kalitao sy ny fahampiny izany volavolandalana izany miaraka amin'ny mpahay lalàna miara-miasa aminay dia hanome sosokevitra na handray fepetra hafa fanatsarana araka ny zava-misy. Hiara-iasa amin'ny CENI izahay OSC araka ny andraikitra andraisana aminy dia ny fandrindrana ny fifidianana amin'ny mpilaminana sy tsy ahitana fitanilana. Arahanay maso amin'izany ny soatoavina tokony hajaina sy ny fikatsahany na fiarovany tokoa ny fahaleovantenany na ety amin'ny foibe izany na eny amin'ny ratsamangaiky amin'ny manerana amin'ny Madagasikara. Dia izao izahay dia mananga sahadiny CENI anala na amokotra izay mety ahitana fifanoherana tombotsoa indrindra miaraka amin'ny antoko politika na izany eo am-pikambana na eo anivon'ampiasany rehetra na iza sy izay mpisehatra hafa toy ny OSC sy ny olona manao ny fanaraha-maso ny fifidianana. Momba ny lalàna amin'ny feno kolikoly sy ny osoka rehetra amin'ny fifidianana. Omaily manokana izahay momba ny lalàna hamehezana ny kolikoly sy ny osoka rehetra mety hiseho amin'ny fifidianana. Hita tokoa mantsy fa misorony fitondrana izany tamin'ny lalàna 9/4/2020 tamin'ny 2 Jolay 9/4/2020 mikasika amin'ny ady amin'ny kolikoly. Hojerenay manokana ny lalàna mifehy ny famatsim-bola ny antoko politika sy ny famatsim-bolan'ny fampelezan-kevitra. Tokony ho fenoina ireo eo amin'ny lafiny fetra amin'ny fandaniam-bola. Ny fahafantarana alohan-aram-bola voalohany, ny fametrahana ny rafitra fanaraha-maso ny kontom-bola amin'ny fampelezan-kevitra ary tsy adino ny famaritana ny famaizana ho an'ireo antoko tsy manara-dalàna. Ny antony fehezana ny famatsim-bola io dia voalohany hitovian'ny antoko politika ny kandidata rehetra eo amin'ny fahafahany manahazo ny fandresena. Ny antony faharoa ary tsy kely indrindra dia ny adina amin'ny osoka rehetra fanomezana vola mpifidy na ireo mpiasam-pifidianana sy ny kolikoly avolenta arahana famatsim-bola hita tsy mandritra amin'ny fampelezan-kevitra ihany fa rehefa am-perinasa ilay mpitondra voafidy ka nanaiky ny enti-manana sy ny vola be ny mpampana. Tokony hajanona amin'izay ireny fampelezan-kevitra ataon'ny kandidata sasatsasany izay mampiseho enti-manana tsy fantam-piaviana ary mampiteny ny mona mihoatra amin'ny fahantrana belisy ka toy ny fanamafona ny vahoaka mihitsy. Ny tsy fahafantarana ny tambiny ireny no mitondra loza ho amin'ny firenena eo amin'ny lafiny toe-karena sy ny sosialy satria tsy fantatra ny fanarahan'ny rotota mampandray sy ny mpamme. Ahina ho tambiny vola nanaovana fampelezan-kevitra nefa ny fanomezana 10,000 tsenam-panjakana toy ny amin'ny tolo-biby lafo, ny fahafahana tsy andohetra sy abaraka ny tokony ho izy, ny fijerevam-potsiny ny trafika, ny varomaizina isan-karazany izay mamono ny rariny sy ny hitsiny eo amin'ny fidiram-bola am-panjakana. Ny fifaninanana tokony adio eo amin'ny orinasa malagasy ary ny arena voajanahary sy arena kibon'ny tany tokony hitondra ny fandrosoan'ny malagasy rehetra. Izahay OSC dia vonina anaitra ny vahoaka eny ambanivohitra sy an-tanan-dehibe ny ifantenany tsara ireo kandidata mampiasa sy mampiseho enti-manana miompampana izay manambara fa mampiahay sahady ny fomba anajany ny marina sy ny rariny araka ny voalaza etsy ambony. Manentana izahay ny ankatoavany antoko politika tsara sitrapo sy ny kandidata ny fitsipitondran-tena mandritra ny fampelezan-kevitra izay ampirisihinay ny ametrahana azy feno amin'ity fifidianana ity iarahan-pisehatra rehetra ny CENI, ravitra ny ady amin'ny kolikoly sy ny famitsim-bola, antoko politika tsara sitrapo, ny firaisamonim-pirenena sy ny sehatra tsy miankina. Ankoatr'izany dia izao izahay dia manentana antsika vahoaka mpifidy matsilo saina rehetra hitako ny famoahana ny voka-pifidianana isaky ny birao-pifidianana tsirairay ka ho hita-taratra izany rehefa mampiakatra ny totaly eny anivon'ny komina, distrika, faritra sy foibe ary alefa amin'ny internet mba halalaka ny fahazahoana ny vokatra sy vaovao marina
ilaina ny isiany lalàna mamaritra ny famoahana io dia izao. Amin'ny ankapobeny, ny firaisamonim-pirenena dia hiasa mafy hanara-maso ny fametrahana sy ny fampiarana lalàna madio sy mahomby hitondra fifidianana ekena sy hitokisany daholobe amin'ny dingana fanaovana ny fifidianana rehetra hatramin'ny fametrahana ny lalàna, ny lisitry ny mpifidy izay tsy tokony hihidy indrindra amin'ny vehivavy sy ny tanora ary azahoany rehetra mijery hatramin'ny fanisam-bato, ny fanambarana ny vokatra ary koa ny fanaraha-maso ny fomba fanao politika sy ny asa tanterahana araka ny fampanantenana ataon'ny kandida mandritra ny fampielezan-kevitra. Noho ny fahatsapana amin'ny vatana, tsy azo hitovirana ny voka-dratsy ny fifidianana kitoto eo amin'ny fiainantsika sy ny hoavin'ny taranantsika malagasy, ny firaisamonim-pirenena indrindra ny hetsika roy rindra ny olom-pirenena iarovana ny arahamanana dia tsy hanaiky intsony ny isian'ny fifidianana feno ozoka, ny pilatsaka hofidiana tsy mendrika sy ny vokatra azo antsoka ny vokatra tsy azo antoka. Ampahafantatra tsoela ny paikady momba ny fifidianana ny roy izay ho tanterahana miaraka amin'ny mpiara-miombinantoka misy eo amin'ny firaisamonim-pirenena ka mifototra tsara amin'ilay heriny voalohany ireo OSC vonina miely manerana ny faritra 2020 Madagasikara miasa eo amin'ny sehatra asa-pandrosoana rehetra na fikambanana tsotra izany na ONG na vovonana sy tambazotra. Andao hiaraka isalahy isika isiany fifidianana milamina, mikatsaka ny fahadiovana sy ny fahitsiana, mivohy ny fahatokiana ary indrindra oloharam-pampandrosoana maharitra ary tsy manilikiliky. Natao teto Antananarivo anio 9 Septambra 2024.